Toerana iray metatra sy sasany amin'ny iray metatra isaky ny tsena no azon'ireo mpivarotra valonjato heverina fa ampidirina hivarotra ao amin'ny tsenan'ny Behoririka. Ireo mpivarotra amoron-dalana rehetra teny amin'ny arabe mampitoy an'ny Soarano sy Behoririka iny no azo ireo toerana ireo ka 500 ariary isan'andro no hiabatsena alohan'izy ireo. Amin'ny herinandro avy iny no izarana ny karatra mampivarotra azy ireo ao Behoririka. Mbola tsy fantatra loatra eto ny fotoana tena isokafan'ny tsena. Samy tokony hitondra talatalana hametrahan'ny tsena ny ireo mpivarotra miditra ao. Raha ny voalazan'ny ben'ny tanàna dia hotokanana afaka volana vitsivitsy ihany koa ny tsena Nanosy sy Komma vaovao. Miakatra ny tahan'ireo nitondra tsimon-karetina coronavirus any amin'ny faritry Diana. Teo amin'ny 700 eo ny tranga voamarina fa Covid-19 Anosy be raha ny voalazan'ny governoran'ny faritra Daoro Arona Marisika. Nandray fepetra araka izany ny teo anivon'ny prefektura Anosy be ka namoaka didim-pitondrana mandrara ny famorin'olona sy ny fitangoronana. Miantona ihany koa hoy izy ny fikarakarana lanonana sy ny fety isan-karazany. Voafetra ho 420 ora ny fotoana iandrasam-paty ary tsy maintsy alevina eo ny eo izay heverina fa maty noho ny Covid-19. Ho amafisina ihany koa ny fampiarana ireo fihetsika sakana isan-tsokajiny, anisan'izany ny fitondrana artava ary ho amafisina ny saziny izay tsy mampiatra fitsipika napetraka. Hisy ny famendrahana fanafody indroa isan-kerinandro ihany koa eny an-tsena ka hikatona amin'ny 3 ora tolakandro ny tsena rehetra isaky ny alarobia sy ny sabotsy. Manamafy ny fahatsaran'ny fiara-miasa misy amin'ny Madagasikara sy amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny ny filakevitry ny minisitra. Taorian'ny taratasy nalefa amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ministry ny toe-karena Richard Randriamandrato dia no amafisy ny filakevitry ny minisitra omaly alarobia fa mitoy ny fifampiresahana mikasika ilay famatsim-bola $700 famatsim-bola heverina hanohanana ny fandaharan'asa fitantanana ny fotodrafitrasa sy ny fifandraisana. Amin'ny faraka amin'ny 30 Martsa ho avy izao no tokony handalo eo alohan'ny filakevi-pitantanan'ny banky iraisam-pirenena ny fankatoavana io fandaharan'asa io. Saingy miankina be dia be amin'ny faneken'i Madagasikara ny ampiarana na tsy ny vidin'ny herinaratra vaovao ny mety haharaikitra na tsy ny fifanarahana.